Excusez-moi, c'est ma voiture. Accord, Mano. Oui, bonjour, Manon. Bon, un DMGR, j'ai pas dit. Teno maza. Ano kune kwei. Arhek wataluata. Pardon, mais je comprends rien. Qu'est-ce que vous me voulez? Je te connais. Eh ben, c'est ma fata chayno matum tutoyage, hein? Ya. Hek chara no yoy. Hek jab do seno. Hek terem lubudeno tafatambat beto. Ano no bano fira mes kita meringe. Hek fira vola mena na ros metro tavara. Tatidino. Tavara. Tanti cozinha. Tena manao sangaratsy ianao. Ah, Madame Clara. Ty kirabaraba magnino. Haiko anao fa olo malaza. Anao koa nisy tarako e. Tsy hainao. Sy tarako anao. Ah bon? Naravoravo foka ravolagnao tamin'ny émission ty e. Femme d'affaires, femme de valeur. Nandrary lasa ni-inspiré za anao. Waouh, mais ça date cette émission. Papier panaraka ihany zany izy iny. Ya. Fa volana maro lasa zay. Za tagny France fa nanaraka izy ty hoe. Dia ny émission edy ny tiako aminazy ty. Ka zao Madame Clara. Za zegny te ho karanao. Fa tiako tsara raha atao. Dia mila fagnapiana. Satria amin'ny raha volagninao ato, dia manavitra ologno anao. Zegny moa izy io. Oui, va genre me tenir gentil, on a pour la rehetra koa fa je reste quand même sélective. Ah, tsy zegny volaninao tato. Tia olo jiaby anao ozy koragnanao zany na resy lahatra za. Anao aza ho za tokony hilatsaka filoam-pirenena. N'exagérons pas non plus. Et que va m'invitage, je suis inspirant. Za zegny artiste. Dia mila coup de pouce za. Zegny andanako Madagasikara ty. Satria ny Frantsa sarotsarotra mampalaza tena amin'ny zavakanto zegny. Fa aty Madagasikara ndraiky mora be. Tsy mila mana-talenta anao fa fatanao fa etsiketsika anao dia ampy. Si, mba mila minimum de talent couché. Ha, kazava anao. Za mahay mitendrika. Afrobeat. Hainao. Dia mahay mihira koa za. Franchement, t'es notre fantôme, tu n'as pas qu'un appui dans le show. Je connais pas ce genre de... De quoi? Ah, anao raciste. Quoi? Mais non! Te agnampy za anao fa raciste. Satria za kotiera anao meriny. Mais pas du tout. Zao zegny. Raha mivolagna fa tsy raciste anao, dia ampidirinao amin'ny émission ty za. Volagninao olo hainao, anao interview za, ampalaza za, karanao. Azonao? Dia za koa ampianao mitady terrain Ambatobe Ovangy. Haiko fa mahalala olo maro anao miresaka terrain Madagasikara. Raha resaka tany any Ambatobe zany tany amin'ny parc d'investissement mandefa tany any vidiny anako. Je suis une femme célèbre. Sady efa manan-karena, andriana, manam-pahaizana, mbola malaza indray koa. Ny fanahany fizangajangana sy ny fanindra tsy mivoa melamo ty zazalahy ty. Mivoa melamo. Misy firinareo. Misy firy. Ah, Madame Clara, tahi mitompo ianao. Ah, misy fanaraha dia voly tsara fotoana ato fa tovavy efatra be zao namoa dia navokatry ny fitaka nataony ty zazalahy ty tamin'ny Saint-Valentin iny. Bande maditra be ao ampazony vonjy ao izy dia tsy vita antsony dia nalefana ty amiko alana dia voly. Fantatrao nga izy. Inona nataondry ireo tiako dahoda ty tsy mba manjaka kely ohatr' zao. Ja tsy sipa kely aloha voalohany. Raha ny andro fotsiny eo raha hikaoty anahy. Ndre ve tsy vo 30 ans raha misy. Mipany ty tomobilako ty dia afaka 2 heures ny dépanneur anefa vao tonga. Ja misy fotoana maika injehana. Teriko ndre. Teriko amin'ny moto. Mais tu me prends pour qui? Teriko fa tsy mikoty andrigny. Zakako fotsiny mieritreritra hoe efa lasa ako dia misy miviolo eto ndre. Dangereux be ty toerana ty. Moto? Jange manao jipo kely. Meka mety. Hein? Enfin ça remonte un petit peu. Ndre. Non, je connais pas. Jereo fa amin'ny vidéo any vonjy ao izy. Taorianany fanahiny mamoana izay mitarika ny pejy ny vonjy anao piba tsisy farany a dia misy fanahiny fijangajangana indray miôdiôdy any izay mitarika fitanjahana sy fahajejejona. Ny fanahiny mamoana sy ny fijangajangana alohana tsy anankely to amin'ity fireneny ity fa mitady andrefaka tsika ohatrany tao a Sodoma sy Gomora mitondratondra drano cyclone hatramin'ny fiakaran'ny PPN. Madame Monica. Ay. Eto Lafitra fafolo carré. Ay, dia raina ny tompo fa dia mbola tsy tokokory ny farany volana. Dia olo maramaro ihany moa zanakabezantsika trabolina ny Mananjary. Eny tompoko. Chaque hoany amantsy anampy an'ireo. Émission Femme de valeur? Oui, Madame Clara ihany. Niantso anareo ako fa j'arrête pas d'inspirer en ce moment. Voany fanentamy olona be dia be mihitsy ako, tena tsara be mihitsy ny émission nataonareo momba anahako iny. Nisy impact be fa firy mois aty aoriana. Ah oui. Misy asa sujet ataoko any Mananjary ihany amin'ireo olona mampalahelo be an'ireo zany a. Dia tiako atao reportage mikasika an'izay. Tena je vous assure va succès be ny prochaine émission anareo raha sy nandray. Ah non, idireo hélicoptère ako fa ny hitako tsy midina andrano. Lalana ratsy mamotaka be mihitsy ny any ambanivohitra be. Sady sauvage be le olona nikikisany any ny tomobilako. Ça le fait coucou raha ohatra ka hoe za milatsaka hélicoptère dia ny varigaraina mandeha camion.
magnomana propagande sao dia gnanao madame Clara noraisinao sereo courant taminao tokony latsaka filohanao dia mizaravary Comment vous m'avez trouvé? olo magnano avy mity koa tsy maro eto Madagasikara vitsy anareo dia moratraingo karakory moa fanampy amina nangatahako taminao iny ambarao za zovy olo fantatra anao amin'ny émission femme de valeur iny zovy mila haiko Mais vous êtes complètement cinglé ou quoi? Toi, derrière notre interview, on a créé des pas l'âge, non? C'est une émission femme de valeur à Zania. L'objectif, c'est d'éduquer la société à travers des personnes de valeur, des personnes intelligentes. Cible la famille Mantour, comme la personnalité exemplaire. Carano, Miss Valera, moi, non, faut que tu me vérité. Ça tient rien, ça tient mon oas à sauver, ça tient mon diplôme, ça boit comme diable vrai dossier, non? Délire no diable, badko. Tiens, non? Allô, Tavar? Je suis Claude, Jean. Appelez Caron, j'ai. Si je t'avoue, j'en ai fait ça rapace comme monsieur le maire. Madame Clara, tu veux que tu aies un anzar, mais tu n'es pas un chabouina. Tu n'as pas la yule, mais tu n'as pas une malagache toi. Madame Clara, tu m'es stack. Excusez-moi, il faut que j'aille aux toilettes. Moudiatua, dans 5 minutes, il y a longtemps que Léobé, j'en ai marre de ces bandes de guignols. Clara, Clara, j'ai très mal au pied là. Sale pompe de merde. Femme de valeur, bah caf qui rêve, ça te bête énergie. Tu m'as dit que Johnny Walker, moi non, tu Madame Clara, ça tu m'as dit que Molly. Resa que terrain bat be. Tu pars que vieux investissement ni vangano ou est-ce va 20 ans. Pars que vieux investissement mi varcha terrain 300 mètres carrés, fait 5 hectares caranino. Personne t'a vu entrer. Avant tout que ce soit clair. J'ai pas 30 ans, j'ai 50. Femme de valeur mi mjombelo. Ol fokana. Mais t'es qui? Ampela Pink. Butsuazara tinanaro. Ampela Pink mon de guerre. Mandita, tu m'as dit je la fac. Pas je fous ça. Aucune femme ne peut se mesurer à moi. Aucune. Ano quoi tu m'as Abwaka ku diable vrai dossier no. Abwaka ku. Oui, femme de valeur, Madame Clara Yanti. Nyanton refond la comble. Si Nyanton dit à chaque interview, mais vous faites connaître prochainement à nous, Chabout, l'émission. Merci de me rappeler, s'il vous plaît. Méfiez-vous des apparences. Ulmar mi volana manana valeur am jerety velany. Fa agnaty fiaignanao mangaroaro. Reka anao mahita olo karaha za, mihevitra za fa olo foka za. Olo tsisy valera, fa manana razarena za mpanjary nijerytsika malagasy ty. Za niaina tanaty jaly teto Madagasikara, ary niketriky tamin'ny lohako za natafita za, fa tsy nangalatra na nirody. Raha tokana volaniko aminao. Tsy voatery anao publicité anao vao hita manao asa soa. Tsy voatery angalatra volamena anao vao manan-karena. Tsy voatery hibody tanin'olo anao vao afaka manangana. Za nanao économie be andafy-tegna nafahako mivanga terrain eto Madagasikara. Atoroko anao, Parc View Investment afahanao mivanga terrain de prestige afaka alohanao tsy kelikely ao Ambatobe. Problèmatika surtout andafy ity mantsy te hanangana ny Madagasikara fa tsy manana olo atokisana. Ao am Parc View anao afaka mivanga terrain aminjare, izy koa afaka manangana tranonao aveo. Afaka mabe, haiko mafy fiaignana. Azonao, isika zao karaha tanaty sambo titanika efa lentika iny. Tsisy olo antenenao afaka monjy anao, fa ianao fo responsable amin'ny ainao. Haza miandry coulé anao. Fa mitadiava solution tsy ampy anao. Mitadiava lakana tsy ampy anao. Zéro excuse. Miaraka amin'ny Parc View Investment. Karaha zegny.